matoky zany teny tokana izany manasako anao manaraka ty fandarana mamitsika ity mba haritra hatramin'ny farany. Ampifaliana mandrakariva ry mpiara-mitinika no hiatranoko aminao, hiaonako aminao amin'ny lalan'ity fandarana zay efa mamitsika ity. Mitombo isika manaraka izao fandarana izao ary mankasitraka indrindra amin'ny fampahirizana sy ny vavaka zay ataon'ny tsirairay avy. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy tafahoana soamatsara. Tonoana mandrakariva ho ianao ihany koa ny fiadanany tompony eo aminao sy ny ankohonanao. Ankehitriny ary hivavaka isika nomboka izao dinika ifanaovana izao. Rainay tsara indrindra zay any an-danitro, ankasitrahana mandrakariva ny fitantananao anay, ka mbola tehirizinao ty anatinay ny fitiavanao, ny fahasoavanao zay mbola matoy izao anay, ka mba ahafahanay miaraka mandinika ny teninao ankehitriny. Matsapa aniva zay fa tsy mendrika, mangataka famelan-keloka, mangataka fanadiovana. Ankehitriny ary, raha andinika ny teninao zahay, dia ampitoero ty anatinay ny fanena masina, ampianatra anay ny marina rehetra. Aminaraka Kristy nangatana ny vavaka. Amen. Filipianina toko voalohany ka ny andinina faraka amby roapolo, ny andinina atao tadidina. Mino fa mavatsika le izy. Filipianina toko voalohany andinina faraka amby roapolo manao hoe fa Kristy no antony fahavelomako ary ny fahafatesana no azahoako tombony. Fa somary resahantsika izay zavatra izay resaka izay omaly. Fa androany isika dia hanohindray hoe matoky manomboka amin'ny Filipianina toko voalohany ka manomboka amin'ny andinina fahatelo amby roapolo sy faefatra amby roapolo no toniantsika sy ny dimy amby roapolo no toniantsika amin'izao androany izao. Zao no voalazan'le teny amin'Andro Jesosy. Fa sanganehana aho eo anelanelan'izy roa aho, maniry hiala ka ho ao amin'i Kristy satria tsara lavitra izany. Kanefa kosa ny toetra amin'ny nofo no mahasoanareo kokoa, ary satria mahatoky izany aho dia fantatra fa hitoetra sy haharitra eo aminareo rehetra aho, azonareo fandrosoana sy fifaliana amin'ny finoana reo. Mpiara-midinika namana, misy tenin'ny Paoly mamperitreritra kely eo, sanganehana eo anelanelan'izy roa aho, maniry hiala ka ho amin'i Kristy satria tsara lavitra izany. Inona no tian'ny Paoly ambara le hoe maniry hiala? Maniry hiala izy Paoly, ary rehefa miala izy dia andeha ho aiza? Maniry hiala, maniry hiala hozy Paoly. Le hoe hiala eto dia hiala ao amin'ny nofo, zay midika hoe miala amin'izao fiainana izao. Zany no fanirian'ny Paoly. Maniry hiala amin'izao fiainana izao Paoly. Maniry hiala amin'ny toetra ny nofo Paoly. Ka kosa ho ao amin'i Kristy. Zay le lazainy fa ho ao amin'i Kristy satria tsara lavitra izany. Tsapanao ve ry mpiara-midinika namana fa tena tsara ny ao amin'i Jesosy, tsara lavitra amin'ny zavatra rehetra ny ao amin'i Kristy? Tsapanao ve zany? Raha tsapanao zany, inona manakana antsika mandrakariva tsy hanavao ny fanorantena eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Indray dia diso hevitra ny olona maro momba io andalan-teny io. Ao amin'ny andinina atao dinihana amin'ny teny dia miresaka Paoly momba ny amin'ny fifanoherana misy amin'ny fiainana sy ny fahafatesana. Velona ao amin'i Kristy ny kristianina ary mety ho faty ao aminy koa aza. Ary tsy salasalana fa manam-pinoana tokoa ny olona raha vonona ny ho faty amin'izany finoana an' Jesosy izany. Kanefa tsy maintsy manay koa isika fa tena maty tokoa ny maty. Maty ny maty. Hoy ny voalazan'ny mpitoro teny toko 7:5 manao hoe tsy mahalala na inona ny maty. Miala sasatra ao am-pasana izy mandra-pahatonga ny fitsanganana amin'ny maty. Tahaka an'izany ny zavatra nolazain'i Jesosy tamin'ny Lazarosy izay efa maty manao hoe matory Lazarosy sakaizantsika fa andeha hamoa azy aho. Ao amin'ny filazantsarany Jaona toko 1:10 ka 1:10. Ny maty dia tena maty. Andeha tokoa ange hoe raha toa ka niakatra any an-danitra be hatrany ny olona rehefa maty, zany hoe lasa morika ve zany any an-danitra? Dia alao sara an-tsaina ange ny zavatra nitranga tamin'ny Lazarosy.
Efatr'andro Lazarosy no ny faly sy ny ravitany an-danitra tany paradisa raha niakatra tany tokoa izy kanjo. Tonga ny anjely anankiray nitondra vaovao ratsy ny laza manao hoe mialatsy indrindra re Lazarosy fa miantso anao iverina eny an-tany indray Jesosy, tsy afaka mijanona eto ianao. Soa ihany fa tsy izany no marina. Maty ny maty, toy ny torimaso tsy misy nofo ny fahafatesana izay amoazana Jesosy ny izay matoky azy amin'ny fiviany fandroana. Avy eo dia miaraka amin'ireo olo-masina dia akarina ho any an-danitra ho any amin'ny Jesosy mandrakizay. Zay ny fanambaran'i Paoly amin'ny Tesaloniana voalohany 2:9-10 sy 7:10. Ny fialan'i Paoly amin'izao fiainana izao zany ka hiaraka amin'ny Kristy no tian'i Paoly manao hoe maniry hiala aho hoy Paoly. Foasanganiana eo anelanelan'izy roa aho, maniry hiala aho ka ho ao amin'ny Kristy satria tsara lavitra izany. Mpiara-midinika namana, fantatry Paoly fa rehefa tonga ny fotoana hafatesany ka hikipy ao anatin'ny fahafatesana ny masony, dia zavatra manaraka tokana ny fantany ao aorian'izay, toy ny indray mpimaso dia ity ahitany Jesosy izy izay tondra azy miaraka amin'ny vahoakan'Andriamanitra velona hiaraka ho an'ilay toerana izay fanomaniny ho an'izay dia. Zay nahatonga ny Paoly manao hoe fa fahafatesana no azahoako tombony fa Kristy kosa no antony ahavelomako. Ary zay no nolazainy amin'ny 5:20 ary satria matoky izany aho, matoky io le fahatokiana io no ilaina ho an'ny mpanadihany Jesosy, matoky ny fitantanan'Andriamanitra rehetra, matoky ny fahatsaran'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Zay natonga hoe maniry hiala aho fa ho ao amin'ny Kristy satria tsara lavitra izy izany. Ary mpiara-midinika namana, aoka ho amintsika koa ny fahatokiana androany, matoky fa tsara ny mitoetra ao amin'ny Jesosy. Ary satria tsara ny mitoetra amin'ny Jesosy dia andeha isika hiantoraka eo aminy amin'ity androany ity. Ka ny tontolo androntsika androany dia hatsapantsika izany fahatsaran'Andriamanitra, fahatsaran'i Jesosy eo amin'ny fiainantsika izany. Ndeha ry hivavaka isika. Andriamanitra ray eo, ianao lay tsara, ianao lay tsara indrindra sady mpanao ny tsara. Irinay mba ho tsapanay ny fahatsaranao androany ka ahatonga ny fikitra eo aminao, ahatonga ny hiatoraka eo aminao ka izay reto dia samy atoky ny fitantananao. Dia mitahianay raha hisaraka izahay momba ny tsirairay avy, anaran'i Jesosy. Amen.